Dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7:00. Dinika. Mirabantsika mpanaraka ny fandarana Dinika amin'ny alalan'ny onjapeo MBS sy amin'ny alalan'ny fahitalavitra ary koa amin'ny alalan'ny page Facebook sy ny chaîne YouTube. Ramatoa Eliana Bezaza no vahintsika eto anatin'ity fandarana ity secrétaire national ny antoko PSD izy ary candidat ihany koa tamin'ny fifidianana filohan'ny République tamin'ny fiodinana voalohany ary amin'izao fotoana izao moa izy dia manohana ny candidat Marc Ravalomanana mitondra ny larina 520 dia miarabanao Ramatoa Eliana Bezaza tonga sy eto amin'ny fandarana Dinika. Miarabanao namana Joël, miaraba ihany koa ny mpijery sy mpiaino ny télé sy radio rehetra manaraka an'ity fandarana Dinika ity. Araka ny efa voalaza teo dia nisafidy ny antokonao ny anohana ny candidat Marc Ravalomanana amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filohan'ny République. Azonao azavaina ve hoe inasina ny anton'izay safidy izay? Eny tompoko. Nisafidy tokoa izahay hoe tena naka positionnement hifidy ny candidat Marc Ravalomanana ary hampifidy ihany koa ny candidat Marc Ravalomanana amin'ity fiodinana faharoa ity. Misy antony roa mazava tsara zany ny ray moa zany ny antony tsy nidiranay tany amin'ny camp adverse izay marinay etona fa tsy fahavalonay akory fa praitanindrazana aminay fa resaka vina sy tontolo manodidina an'le politika zany mahatonga anay nisafidy ny hoato. Ny projet de société tsy ratsy fa rehefa mahita izahay hoe ny olona manodidina ao dia ny olona izay teo foana tato anatin'ny 20 taona ny fanesesy tanatin'ny fotoana ny firenena tena ny aina zavatra mahery vaika anefa ohatrany tsy dia nahitam-bokatra loatra tato amin'ny lafin'ny fampandrosoana izay tokony ho hita any amin'ny arakarena faobe sy hita maso sy azo tsapain-tanana any amin'ny fiainan'ny olona sy any anatin'ny vilany sy vilia dia milaza izahay hoe hafahafa. Ao anatin'izany misy olona anankiray izay tsy indriko eto mialatsiny raha noho ny anarana satria ray aman-dreny be ilay olona tsy iza izany fa ny ray aman-dreny Norbert Lala Ratsirahonana. Izy io zany dia hitanay fa mbola cerveau be ao anatin'ilay camp Andry Nirina Rajoelina. Zany olona zany olona manam-pahaizana, olona tsy mba hoe baikona fa mibaiko ary indrindrandrindra cerveau mamolavola. Ary ny zavatra tsy karitray dia ny tantaran'i Madagasikara dia ohatrany mitovy amin'ny tantaran'ny olona io indrindra raha ny 20 taona makaty no jerena. Ka io zany anisan'ny zavatra mampiayay anay be ho azavaiko ny antony satria 1996 ny ray aman-dreny Norbert Lala Ratsirahonana no Prime Ministre tamin'ny fotoanan'ny filoza Albert mbola anatin'ny maha Prime Ministre azy izy no nampiditra ny filoha Ratsiraka ary tsy hoe nampidipiditra amin'izao fa nampiditra azy mba haka fanjakana. Zany hoe ohatrany hoe misy lien amin'ny zavatra hidirana seza foana zany le izy ary ohatrany hoe io olona io manao influence amin'ity Madagasikara ity amin'ny hoe fahazahoana fanjakana tsy misy afa-tsy izay ary amin'ny fomba rehetra. Nareo zany manana ia hoe misy influence mety tsy dia atsara ny candidat satria raha zay nanaovana azy hoe fahazahoana fanjakana fotsiny zay nitetika dia adino le fampandrosoana ary mifanaraka amin'izay ny zava-nisy dia mandeha tsika zany 2002 mbola izy ihany zany ny cerveau tao ambadiky reny fivadiana ny sonina tao tany Dakar reny tao ambadiky reny fanaovana fiainanana indroa reny dia tao amin'ny camp Marc Ravalomanana. Nandeha nefa ny 2009
mbola izy ihany koa ny tao ambadiky reny fanonganam-panjakana nanomboka tany amin'ilay episcopat Antanimena ny Kapisaty mipakatra any amin'ny HCC. Nandeha ny 2012 izy mipahay lalàna raha teo izy dia afaka manao kajikajy amin'ny pahay lalàna izy kanefa ohatrany hoe miafina ao ambadiky le lalàna mba hialana amin'le lalàna zay zany misy afetsena be zany le izy. Nandeha ny 2012 dia mbola izy ny derrière an'ireny reniement de signature ny Maputo sy Addis Abeba tsarotsika tsara reny ny filoratsiraka moa nanaovana notam ny filo Zafy Albert tsy navela niditra teto Madagasikara dia le zavatra ny fanekena tany niaraka tamin'ny filora Valomanana sy ny sisa tonga taty dia no adino satria ampienan'le fahefana nefany zay zavatra zay tsy naomby ihany satria ny afarany dia mahoana mbola nanao fiaraha-mitantana ihany satria tsy naomby hatramin'ny farany le tetika fa tsy adino zany le zavatra ohatran'ireny. Tonga ny 2013 nisan'ireny HCC anankiroa reny dia misy feo mandeha hoe izy hono nanery an'le filohan'ny HCC nanao démission tsy dirako laliny reny fa zavatra hafahafa foana. Ny bureau ny oranga io dia any Mbotsoroatra foana, na iza no mitondra na iza no mitondra dia manolotsaina izy manolotsaina aty ambadika fa le torohevitra omeny zany tsy mipaka mihitsy any amin'ny fampandrosoana zay asana vintan-javatra izy io asana tetika ratsy tsy fantatro fa mbola hita manahy zahay fa tamin'ity 2018 ty ao ambadiky reny hoe accord politique maizina zay tsy mbola misy olona mahazo mihitsy hoe inona ny ao ambadiky zay dia mbola izy ihany ary ao ambadiky le hoe premier tour de vita ary manahy zahay fa hoe misy ny fangalaram-batsy mbola manahy hoa satria tsy hanana proof manko le zavatra manahy hoa ka misy roapolo taona zany manipulation dia inona mivokatry le manipulation tao anatin'ny roapolo taona io HCC io dia lapany famadibadiana lalàna efa tsy lalàna ntsony eo fa politika nanjary politiser tanteraka ny HCC ny tafika malagasy nanjary tsy manaja ny lehibe intsony zany hoe tsy mahalala zany hiérarchie lasa armée anarchie no nireny resaka 2009 mavesatra ny reny ahoana ny atao amerina ny reny ary amin'ny ankapobeny be da be ny mahita fomba fijery hoe no ireny zavatra reny ny tena nampirongatra le tsy fandriam-pahalemana taty reny satria lasa misy napetraka misy an'izay fa indrindra ny politika malagasy zany lasa tsy mena mivadika ka io zany nahatonga n'le politique caméléon ary nampamora nyty fidiram-bola anatin'ny politika aty zay lasa hoe société hyper politique politicienne politisée zany hoe politique de saises alimentaire zay angamany fiverako azy hoe lasa hoe politika mikibo toananareo ho an'ny vahoaka malagasy io mihitsy zany le politika mahatonga n'le olona mifikitra amin'ny seza satria ao ny sakafo dia anararoatra adiny tanteraka zany le vahoaka fa hoe ahoana no ifikirana ohatrany hoe lasa kilalao hoe ahoana zay tsy maintsy amin'ny seza foana na manahoana ao ny sakafo ao ny arena ao ny fahefana dia zay zavatra zay zany le kolotsaina zay napetraka io rangahy io amin'le zavatra ka amin'izao fotoana zao zay mahita fa mbola izy ihany no ao tena mpanolotsaina lehibe ao anatin'io camp ny mapara io ka zay dia manafa raha mialatsiny ajaiko io ray aman-dreny io fa za dia tena tehiteny aminy hoe mba hoaka zay ray aman-dreny beny ny dégavité mba jereo anefa tsy mba manenjika anao ve ny eritreritra ao hoe amin'izao zao ny hafarany Madagasikara hoe fivadian-tseza isak'indray minitra politika na vola dia zay anisany alao mihitsy potserina masom-boanjo nyty zavatra ity satria tsisy miteny ka nenay zany na manahoana alao zahay hiteny an'izany fa alao mba hisokatra ny sainy vahoaka fa raha mbola io rangahy io na iodina gauche tsika na iodina droite mbola manolotsainao dia azafady fa io resaka seza foana profon'izany
niadiny mapara zany tamin'ny fotoanany HVM reny satria misy an'le maparany vadika zao dia antsona indray ohatrany hoe tsisy inona satria inona resaka seza dia ahoana moa ny ataonay anohana zavatra ohatran'izany raha akaikiny eo misy projet milay be manahoana aza sarotra be le fanatanterana mety sarotra fa tsy tena fanatanterana no lasa ka zay dia hoe zay zao raha mato secrétaire national azo atao hoe fomba fijery miiba zany hoe natonga nareo nanao le safidy fa misy fomba fijery miabo zany hoe le positif avy hoe inona natonga le safidy ary afatr'izay hoe bon zao ny antony a tsy safidiananay fa zao kosa antony a ny safidiananay hoe anoana candidat ny atonga le safidy zay aloha zany tsy misy fanatisme tena misy misy raison manokana mihitsy zany ny safidiananay dia ao amin'ny vina na manifesto zay ngambany filaza azy fa indrindraindrindra tamin'ny fifanakalozana tamin'ny Andriamatora Valomanana mihitsy zany no nahalalana fa io miresaka ambanivohitra io zany tena iarahana io satria itovizana fomba fijery itovizana satria Madagasikara mbola 80 isanjaton'ny mponina mbola tantsaha ka io zany tsy maintsy misy politika lehibe ampiarina amin'io ary nga Marc Ravalomanana moa dia nilaza taminay fa mankasitraka ny politika ny tombokolahy Philibert Tsiranana zany dia nilazainy ary zava-dehibe aminay zany satria olobenay moa izy ko misy eny tsara ampahafantaritsika ny olona ihany koa misy le hoe fondation Philibert Tsiranana dia ny mpitarika anazy anisany efa nanambara koa fa anoana ny candidat Marc Ravalomanana eny tompoko dia mety mitovitovy ihany angamba ny antony lojika be dia misy an'le fifandraisana maha olona zany hoe tsy difficile d'accès zany nga Marc Ravalomanana fa rehefa izy ara nampiantso araka ny feo mandeha indraindray efa heniko zany manavakavaka za moa tsy victime an'izany zavatra zany fa tsy fantatro mety misy fa le olona victime an'izany zavatra zany no tiako mba tsy nisy nijovavolombelona le izy aloha mety misy ka fa misy zany ane zavatra feo mandeha anao zany afaka manaprofo tsy nisy an'izay aloha raha ny firesako taminy tsy nisy fa raha ohatra ka nisy zay zavatra zay dia fahitako azy ny ova izy izy koa moa efa nahazo taona 69 ans raha tsy diso ka mety nahazo expérience mety nahazo betsaka koa ny zavatra nandalo ka za mahita hoe mba mandinika ihany mahita hoe ilay olona izay nanafoana ny fizakantena isaparitra androany miditra amin'ny hoe anao élection constitutionnelle andeha amin'ny fitsinjaram-pahefana misy fiovany be ane zany ka io zany mety misy koa n'le parcours personnel ny nga Ravalomanana nahatonga an'izany fa maha olombelona dia ahoana samy manana défaut ny olombelona fa aza raisina amin'izay défaut zay fantatrao tany aloha tany satria firenena eto ny resahana fa tsy hoe fifaneraserana amin'olona fa rehefa firenena ny resahana dia zay asoan'ny firenena ny tokony masoana ka nenay zany dia jerenay hoe misy parcours vite olo io misy évolution ary raha ohatra ka izy niala tamin'le faritany mizakantena amin'izao fotoana zao izy no hitako hoe candidat tokana manome an'izany solution hoe élection constitutionnelle hiditra ny amin'ny fitsinjaram-pahefana izany ary zava-dehibe aminay zany ka midika fa niova zany Marc Ravalomanana akoatran'izay ho anareo antoko PSD misy ve ohatrany hoe karazana fomba fijery vaovao amin'izao fotoana izao raha oharina mety tamin'ny antoko PSD taloha mety hoe sady mifanatonatona kokoa ihany koa amin'ny hoe fomba fijery n'Andriamatoa Marc Ravalomanana satria ny fomba amin'ny ankapobeny zany satria mpandraharaha Andriamatoa Marc Ravalomanana dia ny ankabeazany mpamakafaka politika zany tonga dia anisany manasokajy anazy hoe avy aty amin'ny akavanana moa zany raha hoe ny fomba fijery politika anivelany zany hoe makatony fahalalana la politika sy eo amin'ny lafiny fiarina zany hoe fampiroboboana orinasa raha oharina amin'ny politika niny
Matoko PSD taloha ve manao ahoana izay fomba fijery izay hoe manakaiky ny ankavanana raha hoe efa nasokajiana ny ivelany moa zany. PSD moa amin'ny anarany dia hoe Parti Social Démocrate. Somary aty amin'ny ankavia kokoa. Kanefa io zany tena niadivany président Tsiranana hoe ny mahatonga an'le anarana hoe social ane noho ny fiarahamonina ary io ny tena mifanaraka amin'ny fiarahamonina malagasy zay efa socialista hatramin'izay. Zay zany lazainy ohatra fotsiny zany amin'ny fiarina amin'ny fiarahamonina eny an-tanàna rehefa misy hoe manetsa dia ny vehivavy rehetra ao anatin'ny fokon'olona miara-manetsa. Rehefa hoe misy manamboatra tafotrano dia ny lehilahy rehetra miaraka fa io zany tsy hoe finamanamanana ohatran'izao fotsiny fa tena mampiditra an'le fampandrosoana na développement économique any anatin'ny tanàna. Ka io zany ny antony ilazana fa socialiste. Kanefa kosa manaja an'izany hoe économie de marché, manaja an'izany atao hoe propriété privée, ka noho izany dia manaja ny io resaka mitovy hevitra zany amin'ilay zavatra lazainao ny resaka économie fa tsy dia hoe akory hoe communiste na zavatra ohatran'izany. Ka mbola mitovy ihany ny fijery amin'io ataoko fa tsisy zavatra mifanohitra. Ary zany eno amin'ny resaky candidat Ravalomanana tao amin'ny Carleton tamin'ny fotoana niarahana tamin'ny opérateur dia mifanaraka aminay tsara ny zavatra voalazany mikasika ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana zay voalohany indrindra aloha aty amin'ny économie amin'ny fanomezana asa olona zay no fanomboana azy ary izy koa zany dia amin'ny mampandraharaha azy dia misokatra amin'ireo fepetra rehetra ilainy mpandraharaha mba hiassurena ny volany zay ampiasainy aty amintsika. Zany hoe ny sécurité des investissements, ny sécurité ny olona, ny sécurité ny vola, sy ny sisa, sécurité ny asa. Ka io zany dia mifanaraka aminay ihany koa. Dia inona ary ny zavatra hoe andrasanareo amin'ny candidat rehefa lany filoham-pirenena izy? Fanatsarana ny sehatra inona ohatra ny hitanareo hoe tena tsy maintsy masoana resaka décentralisation fa nyresahanao kely ihany iny anisan'ny raha ny fifanarahana ataony amin'ny mpiara-miasa amin'ny sasany dia anisan'ny vaindohan-draharaha ny resaka décentralisation ho anareo manokana zay koa ve ny vaindohan-draharaha sa inona sina daholo ny hoe tena tokony ho lahara-pahamehana? Tena vaindohan-draharaha io resaka décentralisation io ary ny fanaovana lalam-panorena vaovao amin'ny ankapobeny indrindra zany miompana any amin'ny décentralisation satria eo vao hiainga amin'izay ny faritra rehetra vao hialana amin'ity fitongilanana izay misy amin'ny za tsy teny hoe ny renivohitra sy ny faritra fa mpitondra sy ny Madagasikara rehetra. Rehefa vao miala mpitondra sy ny manodidina azy zay sokajiana eo amin'ny asa olona 5,000 isa raha hoisy zay ane le olona misitraka an'le resaka fahefana aty dia miodikodinao foana dia ankoatran'izay dia io zany mody ampidirana resaka foko nefa tsy marina tsisy resaka foko fa samy mijaly daholo ny an'ny Sotry ny any Andavamamba ny ambany tanàna angamo Tananarivo daholo reny fa mijaly fa dia ny tenenina any amin'ny faritra hoe ry zareo Antananarivo ao aneny mihinana ny volantsika rehetra ary le volany amin'ny faritra tokoa ny dia tsy hita ry zareo any amin'ny Sava mamokatra lavanila aty Antananarivo mijoalajoala ny inona moa ty immeuble ny Cavadji 6 étages ao 67 hectares dia mahatsiaro tena frustré le olona hoe fa dia ahoana loatra ny lalanay Ambilobe Vohemara tsisy mpanao dia mihevitra izy fa ny olona avy Tananarivo nefa tsy marina le izy zay. Ka io zany tena essentiel io resaka décentralisation si misy accompagnement fa zany dia miteny foana any amin'ny faritra hoe zany volanareo very zany ane tsy ny olona Antananarivo nihinana an'izany fa raha nareo mahita ny lavadavaky ny lalanao dia tena hitanareo hoe tsy tongany le izy amin'ny faritra sasany Antananarivo satria misy an'izay fomba fijery raha mahita ny poubelle tsy tongany le izy fa ny olona vitsivitsy
ka zay zany le izy ka io zany aminay io resaka décentralisation io tena fanafody voalohany sy fanamboarana sy fanoloana lalam-panorenana tena fanoloana lalam-panorenana raha hoanareo ohatra inona ny hitanareo hoe tena olana amin'le lalam-panorenana nampiasaintsika nanomboka tamin'ny taona 10 ary ny hoe matoka zay hoe lalam-panorenana amin'ny ankapobeny hatramin'izay aloha dia tia président de république mpanjaka ity tsika monko zany zay foana mpanjaka izy dia mody atao hoe démocratie fa ny miaramila ontsakeliny ny fitsarana ontsakeliny ny serasera rehetra ao dia tsy misy mihitsy zany fahefana ho an'ny hafa fa izy zany dia manao zay tiany atao dia zay no mahatonga an'le kolokolo isan-karazany mandeha izy tsy maty manota ninona ny ataony zany satria ny fitsarana ao aminy rehetrarehetra ao aminy dia io zany tena source voalohany le kolikoly ka rehefa ny filony manao an'izay izy moa ny asakana ny sasany tsy anao an'izay ka zay zavatra zay zany aminay mila ovana hoe zany filoha zany tokony exemplaire olona tsy manao kolikoly na kely tsy mahazo tratra amin'izany fa dia ny manasova oka ny asany matoa izy miditra amin'io asa io miditra kely amin'le hoe fifandraisana eo amin'ny samy olombelona indray raha matoa Eliana Bezaza mbola tsy dia tena hoe olona fanerasera be tamin'ny candidat Marc Ravalomanana taloha voainganareo vao tamin'ity taona ity nareo raha tsy diso no tafaresaka voalohany inona ny zavatra tsapanao tao anatin'izay misy zavatra tsapanao hoe misy tsy arak'le resaka ianao ohatra le olombelona rehefa tena miresaka taminy ianao raha mba azonao tena misy an'izany ka satria zay ny fanena tao tamin'ny fankalazana ny JMJ tao Mahajanga dia tena fifandritsifinjavatra parazara zany hoe fanakaiky zany nitoerana nisy anay dia izy moa tsy nisalasala fa tonga dia niantso za moa azo lazaina hoe zaza raha eo anatrehany izy ray aman-dreny niantso izy hoe avia eto akaiko eto ohatran'izay zany nataony dia za koa tsy nisalasala dia nandeha be le resaka tena resaka mifanakalo hevitra za raha vakivava hoe enao nga sympa be ohatran'izao monsieur le président tena tsy fantako dia nomeme fotsiny izy dia be ary le fifanakalozana zany tena hitako hoe te halala zavatra betsaka izy mikasika ny finoana zay tsy anazy izy moa protestant za katolika dia nanazava zavatra betsaka mikasika ny katolika ny kolontsainany tsy mihety sy sakalava satria za tsy mihety sy sakalava betsaka ny zavatra nanontaniany ny fitezana ny fiarahamonina be da be dia rehefa isaky ny manazava dia azavainy koa hoe nenay tsy ohatran'izany fa zao zay dia tena hoe misy fanakalozana ka raha zay ny fanontanianao hoe tsy arakaraky ny eritreretinao dia tena marina ka tsy arakaraky ny eritreretiko fa tena olona accessible zany président Ravalomanana ya efa hanomboka marina ny fandarantsika raha matoa Eliana Bezaza akoatran'izay hoe lafiny maha-olombelona izay mety hoe misy zavatra tsapanao ve hoe miabo ihany koa zany hoe positif ao anatin'ny vina zay tiany candidat Ravalomanana hoentina hitondrana amin'ny firenena efa resaka décentralisation tsika ny resaka fandriam-pahalemana inona koa mety zavatra tsapanao akoatran'izay ny ina moa zany io ny mitovitovy daholo ny vina samy manana ny vina ny candidat betsaka ny zavatra mety hifandraisana fa ny tena nanintona nany efa niteneniko reny zany fa ny vina sasany moa mikasika ny fampianarana mikasika ny asa mikasika bon iny zavatra hitako hoe tsy dia hoe zavatra tsy maintsy tanterana hita amin'ny firenena fa ny tena nanintona dia voalohany indrindra iny resaka décentralisation iny faharoa iny resaka fandriam-pahalemana iny zay hitako fa zavatra misy fiandrianam-pirenena ka ny vina hitako any amin'ny sasany any zany ohatra ny manontoina anay ihany satria misy vahiny be da be mamolavolana le zavatra zany fandrianam-pirenena zany tsy tokony hidirana vahiny ary
saropady zany resaka sécurité na fandriam-pahalemana zany dia zay zany no hitako tombony ato amintsika satria za raha teo efa niresaka tamin'ny président Ravalomanana mikasika ny hoe fandriam-pahalemana ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny fomba malagasy efa nisy fifanakalozana mikasika an'izay ka zay mbola tiako tohizana manaraka zany zay resaka zay afatra farany ary ho an'ny mpiaino sy ny mpijery atsika milohany anamarana sika tanteraka ny fandarana ramatoa secrétaire national afatra farany dia fanentanana manentana ny malagasy tsy vaky volo iray manontolo eran'ny Madagasikara mba hifidy amin'ny faha 7 ny volana Desambra manentana anireo tsy nifidy anefa ao anaty lisitra mba andray anjara satria kiondalana ny firenena efa nanazava teo hoe misy source na crise misy olona anankiray tena crise foana ny associé ary mbola eo ihany izy ka zay mbola manahy hoe mbola itoy ihany zany crise zany raha ohatra ka io kan misy olona anankiray io zany no mahazo ka dia manentana ny rehetra mba aty amin'ny kan malagasy atsika rehetra zay hoe milaza fa hoe tsy tian'ny aty tsy tian'ny aroa dia tsy mandray andraikitra eo anatrehany firenena fa rehefa misy fitenenana amin'ny teny frantsay hoe quand tu ne t'occupes pas de la politique c'est la politique qui s'occupe de toi zany hoe amin'io tsy fiandaninao io dia ianao zany voatery hiaritra ny zavatra rehetra vokatry ny tsy fiandaninao ka tsaratsara raha ohatra ka olo-pirenena marina tia tanindrazana dia mifidy ka zahay dia manentana hifidy ny numéro 25 Marc Ravalomanana eny ary dia mankasitraka anao ramatoa secrétaire national ny antoko PSD ny vahiny teto amin'ny fandarana ampatsahivina ihany ramatoa Eliana Bezaza moa dia candidat amin'ny fiodinana voalohany ny fifidianana filohan'ny République fa nisafidy kosa ny anoana ny candidat Marc Ravalomanana amin'ity fiodinana faharoa izay hoarahantsika afaka andro vitsivitsy ity izany fifidianana izany dia mamerina ny fisaorananao ramatoa Eliana Bezaza ary ihany koa mametraka ny veloma finaritra ho antsika mpanaraka ny fandarana any atokantrano any veloma tompoka Dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7 arivo Dinika